Falinarabantsika rehetra amin'ny anarana mahafinaritra Jesosy Kristy androany amin'ity fandarana manokana ho an'ny ankizy ity. Fa na lehibe koa ary afaka mandray lesontsika rehetrarehetra androany. Fanontaniana mipetraka. Ianao ve efa nisy fotoana nanontany hoe inona ny ilana ny tenin'Andriamanitra? Tena ilaina ve ny tenin'Andriamanitra? Fa maninona tsika no omena tenin'Andriamanitra foana dia misy tenin'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra foana. Fa ilaina ve ny tenin'Andriamanitra e? Jerenao ty rano amin'ny very, rano madio be amin'ny very. Ohatra ty nge fotsika rehefa madio tena madio. Fa zao ny zavatra mitranga rehefa miaina eto ambony tany tsika dia misy zavatra mampaloto ny fotsika. Ohatra hoe tesitra ianao dia miteny ratsy me maloto ny fonao. Mety misy fotoana bediny dada sy neny ohatra dia tesitra be ianao dia nankala ny dada sy neny, tsy tiako toy ny dada sy neny, tsy tiako mahasositra anahy, dia manao teny marary ianao. Fa misy fotoana ihany koa zavatra mety mitranga dia zao mety mandainga, mety mangalatra dia me maloto dia misy fako tafiditra ao anatin'ny fotsika satria ny fahotana dia tahaka amin'ny fako mandoto ny fotsika dia me maloto fangazany ihany misy zavatra be dia be eto ambony tany mety mandoto ny fotsika isan'andro mandoto ny fotsika dia lasa maloto ny fotsika. Eno tsara, inona ny ilana ny tenin'Andriamanitra? Ny tenin'Andriamanitra dia ohatran'ny rano madio manadio ny fotsika. Jerenao anie ty zao tenin'Andriamanitra. Rehefa ampidiranao tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fonao dia miala amin'ny maloto, dia ampidinanao indray dia miala le maloto. Fa ny tena tsara dia zao fenonao tenin'Andriamanitra tsy akijanona ny fonao, ampidinanao anatinao tenin'Andriamanitra tsy akijanona dia rehefa miditra ao anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra dia manino miala daholo ny loto rehetra, miala ny zavatra ratsy rehetra ao anatin'ny fotsika dia lasa manino amin'ny fotsika amin'ny farany, lasa madio ny fotsika amin'ny farany. Mba te hanana fo madio ve ianao? Feno tenin'Andriamanitra amin'ny fonao. Aza fenona zavatra fa lao ny tenin'Andriamanitra no amen'ny fotsika dia anana fo madio foantsika dia manadio antsika ny tenin'Andriamanitra. Zay indray fotoana antsika androany dia amanaraka andray tahiny Jesosy daholo.